faly miarahaba-ny mpijery canal news.net indray ny tenako androany amin'ny zao fotoana iarahantsika izao. Asaina velabelariko eto androany indray ny tombontsoa manokana azony fitsaboana ny diabète ampiasana ny spiruline. Dia izao zany ny zavatra azoko zaraina aminareo androany. Ezahana ho zava-dehibe moa zany no tenena satria fotoana fohy ihany. Tsapa tokoa zany fa tena mahaliana ny olona, mahaliana ny malagasy ny fampiasana spiruline amin'ny fitsaboana diabète. Inona ny antony mahatonga ny malagasy liana amin'izay satria be dia be, tena betsaka ireo efa diabetika nandritra ny fotoana maro mitsabo tamin'ny fanafody notsaboiny tamin'ny fanafody fotsiny tsy spiruline no natsapa fiovanan-gezabe rehefa mampiasa spiruline. Inavy izay fiovanan-gezabe izay voalohany ny fahitana fahasitranana, faharoa ny fahasitranan'ireny zavatra manodidina diabète rehetra reny, ny lalan-drà tsintsintsiny reny, ny insuffisance rénale, ny fahasitranan'ny maso manjavona tsy mety tsisy fanafany. Dia fahaefatra ny tanjaka zany, tanjaka amin'ny lafiny maro. Somary velabelariko kely voalohany izay hoe resaka fahasitranana izay. Ny diabète hatramin'izay dia lazaina foana hoe toe-batana io fa tsy aretina. Raha aretina manko izy azo sotranina zany ny dikany. Fa raha toe-batana izy dia efa hoe hitaiza lava eny. Dia ny fampiasana spiruline dia nampiova izay fomba fijery izay sy izay zavatra izay mihitsy zany miova tanteraka satria tsy mipetraka amin'ny toe-batana zany ny diabète rehefa ampiasana ny fitsaboana mampiasa spiruline. Fa lasa mitovy amin'ny aretina rehetra azo tsaboina. Ny hatramin'izay zany tsy nisarana hoe raha diabète type 1 izy toe-batana dia tsy azo sotranina, raha diabète type 2 izy aretina dia azo sotranina. Fa ohatrany natao faobe fotsiny ny taloha hoe rehefa diabète dia toe-batana tsy mety sitrana fa hoentina mandramady. Dia amin'izao fotoana ampiasana spiruline zao, voalohany aloha ny diabète type 2 dia tsisy ady-hevitra fa toy ny aretina rehetra azo sotranina rehefa ampiasana ny finanana spiruline sur les mesures d'accompagnement rehetra, zany hoe ny mesure hygiéno-diététique ohatrany hoe sport. Ny anay moa zany dia hoe sport adiny ray maraina adiny ray hariva, tsy tapahana isan'andro. Dia ny finanana sakafo be otrikaina en plus ankoatran'ilay efa mihinana spiruline iny dia mbola mihinana salade de fruits isa-maraina. Izay zavatra mahafinaritra an'ilay marary diabetika koa izay hoe avela mihinana zavatra mamy izy, mihinana voankazo soamantsara, mihinana tantely soamantsara. Rehefa te hihinana dité ohatra na te hisotro kafe kely lazaiko hoe kely ilay marary dia afaka misotro an'izay mba ahitany fahafinaretana indrindra ireo rehefa mahazoazo taonareo reny kafe kely reny mba mahafinaritra azy amin'ilay andro fohy kely asisa iainany dia mahazo misotro an'izay izy asiana tantely. Dia ny finanana ny crudité koa ao anatin'izay mesure d'accompagnement izay. Dia rehefa mahazo an'ireo zany ilay diabétique mavita an'izay sport izay izy dia lasa mizotra mankany amin'ny fahasitranana tanteraka, tena fahasitranana tanteraka mihitsy hoe ny ankamaroany le mahavita zany. Izay zany ny zavatra important voalohany tombony fampiasana ny fitsaboana mampiasa spiruline amin'ny fitsaboana diabète. Mafy amin'olona ange zany mieritreritra hoe tsy ho sitrana intsony zany. Zany hoe tsy maintsy hina panafody mandra-pahafaty zany, mafy ange zany. Mora amin'ilay dokotera miteny an'izany hoe dia efa hoany mandra-pahafaty io madama na ramose, dia efa ianao tsy mahazo misaraka amin'io fanafody intsony fa raha vao manapaka indray andro amin'io ianao dia maty ianao. Ohatran'ny hoe fahafinaretana ery miteny an'izany.
za aloha dia tsoriko fa tena zavatra maharary any teny an'izany dia zany na tonga nikariko hoe inona no atao amin'ity zavatra ity misy aretina maromaro no reny voatery nylazana an'izany taloha tamin'ny mbola tsy nahita ny spiruline iny tena ilay dia hoe tsy maintsy ilaza zany dia tsy zakako mihitsy ny teny an'izany amin'ilay olona maharary ny olona zany dia ny any marariko tiako dia maharary akoa ilay izy dia soran'Andriamanitra moa hoe nahita issue hafa ihany dia tsy voatery hinam-panafody mandra-maty zany fa tsorona kosa aloha fa ny aretina rehetra rehefa trop tard aloha dia tsy sitrana zany io na diabète na tsy diabète izy raha zany hoe efa trop tard efa simbasimba efa potipotika daholo zavatra na io fitaovana ampiasaintsika ao an-tokantrano na ny ampiasana io rehefa tena potipotika simba le izy tsy récupérable fa ajoté so dia ahodina indray ny resaka hoe misy diabète nona sasany efa tsy sitrana maty any ny olona avy eo fa raha zavatra tonga ara-potoana mbola tsy manimba zavatra betsaka mbola tsy potika ny rein mbola tsy simba potika ny fo mbola tsy manao AVC be ny pancréas mbola récupérable mbola fa tsy hoe potika tanteraka tena tsisy ilana azy tsony raha mbola amin'izay stade zay zany izy dia azo sotranina tsara fa averiko indray mandeha tsy dokotera rery tsy mahavita manasitrana aretina anankiray ny spiruline sy zany mesure rehetra zany tsy mahavita fa mila niezaka sy finiavana lay marary sy lay manodidina azy satria marary izy efa marary zay matetika izy tsy mahavita tena tsy mahira tena dia anao la marche tsy mahafehy tena amin'ny régime dia ny manodidina ihany koa zany mila miezaka mafy manatratra n'ilay tanjona iombonany marary sy ny mpitsabo dia hoe tonga ny fasitrana zay ny tombo voalohany dia ny tombo ny faharoa teo lazaintsika teo dia ny fahasitranany leo aretina manodidina an'ilay diabète indrindrandrindra zany insuffisance rénale ny maso fahajambany maso ny reny le gangrène reny le voatery hoe tsy maintsy tapahana ny tongotra na ny tanana satria efa maina na misy bay tsy mety sitrana reny ny spiruline zany dia manafaingana ny fahasitranan'ireny ary azahoana fahasitranan'ireny be dia be ny insuffisance rénale hitataratra amin'ny clérance de la créatinine no miasitrana jerena ny créatinine amin'ny voalohany mbola tsy manomboka ny spiruline avoavo dia manao contrôle tous les mois dia miamiena fatrany clérance de la créatinine iny tafiditra anaty fourchette normale dikan'izay miasalama ny rein zay nanao insuffisance rénale dia miasitrana dikan'izay ilay insuffisance rénale an'ilay olona zavatra tena goavana zany fandresena ao anatin'ny ity sehatra médecine ity tena ambaranareo fa tena fandresena goavana zany zava-dehibe dia reny maso reny koa betsaka no efa tsy hita zay anaovana azy efa esorina cataracte mbola tsy mahita ihany le maso atao laser le maso satria manao rétino diabétique mbola tsy mahita ihany dia rehefa mandeha mizotra tsara le fitsaboana mampiasa spiruline dia mihamazava le maso fa izay koa ambarako mazava fa ny fahasombany maso koa misy degreny misy fahasombany maso efa tena simba tanteraka tsisy horaisina tsony tsy reny zany lazaiko zany fa reny le maso be dia be mbola tokony izotra mankany amin'ny fahasitranana nefa miasimba amin'ny traitement tsy mahazo andeha zao manko ny zavatra tsara fantatra ny médicament antidiabétique zany dia tsy natao anao réparation ny zavatra simba anaty vatana fa mampidina taux-na sucre zay ihany no asan'ny antidiabétique rehetra io na oral io comprimé rehetra hoanina na tsindrony io
fa ireny zavatra nampina ny fitsaboana ohatrany spiruline reny ohatrany sakafo fanatanjahantena reny reny no manao ny préparation zavatra simba io ohatrany hoe ohatrany misy tondradrano ohatra dia stoppena ny tondradrano dia ny zavatra ny ravainy iny teo tsy hoe mijanona ny tondradrano dia avy dia voarina ny zavatra simba rehetra misy zavatra hafa indray koa manarina an'ireny zay vao na incendie maka ohatra anankiray incendie ohatra hoe mainy trano anankiray tsy hoe maty ny afo dia misy miracle avy dia miverina normal le zavatra may teo fa tsy maintsy misy fanamboarana manokana goavana ihany koa zay vao afaka mamerina amin'ny laoniny le trano may dia zay famerenana amin'ny laoniny zavatra simba zay andraikitra ngeza be anjara toerana ngeza be ny traitement mampiasa spiruline zany anatin'ny fitsaboana diabeta dia fahatelo ny manatanjaka an'le olona zany io le faiblesse io zany io tena ino moa zany mampiferin'aina sy mampijaly ny olona misy diabeta kely aina eny lava eny zany le olona indrindra moa lehilahy zany le filahina malemy tolefaka dia rehefa mampiasa ny fitsaboana mampiasa spiruline dia miamijoro tsara ny filahina iny dia hitataratra ao anatin'izay ny fiverenan'ny fahasalaman'ilay olona zany miamijoro matanjaka tsara ohatra ny lehilahy normal ihany rehefa feo dia mitanjaka amin'ny lafiny rehetrarehetra ny tanjaka amin'ny lafiny hery fiarovana ao anatin'izay tanjaka izay ihany koa ny olona rehefa diabetika mora voan'ny tuberculose mora voan'ny grippe mora voan'io infection rehetra io mora voan'ny infection urinaire dia ny fampiasana ny spiruline sy ireo sakafo izay toroana hevitra le olona sy ny sport dia manatanjaka ny hery fiarovana miaro azy tsy ho voan'izay zavatra izay ny ankamaroan'ny olona maty olona diabetika rehefa maty dia reny foana matetika no singam-bolo mandavo ny vosotra zany le chiffre ambony sy ny karazany iny sy reny insuffisance rénale sy ny karazany iny tsy ino no mahafaty an'le olona fa sy ny grippe mahery tampoka fotsiny izy dia gli tafiany tuberculose izy dia tsy sevitra fa tsy mahazaka fanafody mavesatra iny dia avy eo tsy sitrana tuberculose dia iny fa ny olona diabetika no sady mihinana spiruline manaraka an'le toromarika rehetra mena aty zany dia matanjaka ny hery fiarovana dia izy raha teo koa moa ho sitrana rapitso rafakapitso ny tsy fanantenana dia lasa fiainana vaovao zany dia eo foana moa zany nireo mariky ny environnement ny mpiaramonina hoe lasa matanjaka lasa tanora le spiruline efa mahatanora raha teo fa zay fanantenana amin'ny fiainana ho sitrana zay sy ny fahitany fizorany fahasalamana hoe tena mihasalama zany ny matanjaka ho sitrana tokoa ngamba rapitso rafakapitso zay zavatra zay tena zavatra ngeza be mahasintona zany ny olona hitsabo amin'ilay spiruline dia zay ngamba aloha ny resahana androany satria ohatrany efa lava ihany zay dia manome anareo indray fotoana amin'ny herin'ny toy izao indray veloma tompoko